Akihery 2 minitra fandaharana hiarahanao amin'ny Rahavavy Marizô eto amin'ny radio. Andramoka izao isaky ny alatsinainy sy alarobia ary ny zoma amin'ny 7 ora maraina Eropa. Misy ny tenin'Andriamanitra izay zaraina ifampaherezantsika ao anatin'izany fotoana izany. Afaka henonao ao amin'ny www.andramokaizao.com. Mihaino finaritra tompoko. Miarabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray ny tenako. Mbola tafahoana eto tsika ao anatin'ity fotoanandroany ity noho ny fahasoavany dia voninahitra ho azy irery ihany amin'izany rehetrarehetra izany. Ifampaherintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra anankiray hitantsika ao amin'ny Salamy 120 andiny vadimy ka hatramin'ny 1 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mamafy ampitomaniana dia ijinjam-pifaliana, mandeha mitomany mitondra ny voafafiny izy fa iverina mitondra ny amboarany amin'ny fiobiana kosa. Amen. Sika riavana eo amin'ny sehatry ny fanompoana dia mandalo zavatra maro, mandalo zavatsarotra maro, mandalo fahoriana, mandalo fiaretana, misy fanenjehana maro isan-karazany fa noho ny herin'ny sandrin'Andriamanitra riavana izay manohana antsika dia mbola tsy mitsahatra tsika fa mbola mijoro manohy an'izany asa izay niantson'Andriamanitra antsika izany foana. Dia fa ny zavatra mahafaly riavana dia izao rehefa ho avy ny fotoana lehibe izay ijinjantsika fifaliana, izay ijinjantsika fiobiana lehibe ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany hitsahatra ny ranomasy rehetra, hitsahatra ny fahoriana sy ny aditsika rehetrarehetra amin'ny fotoana izay hiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany-lanitra. Dia izaho te hampahery antsika androany hoe maheresitsika fa kely sisa amin'ny fotoana izay hiazakazahantsika dia ho amarin'ny tompo amintsika ity tenin'Andriamanitra ity manao hoe izay mamafy ampitomaniana ozy izy dia ijinjam-pifaliana, mandeha mitomany mitondra ny voafafiny izy fa iverina mitondra ny amboarany amin'ny fiobiana kosa. Amen. Aleluia. Mahereza indray ianao amin'ity tontolo andro ity ho tahian' Jesosy ny tontolo andronao rehetrarehetra. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Aleluia. Amen. Miarabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray ny tenako. Mbola tafahoana eto tsika amin'ity andro androany ity noho ny famindram-pony lehibe dia hisorantsika sy hiderantsika ny anarany izany. Mpahery antsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra anankiray androany hitantsika ao amin'ny Salamy 120 andiny 17 ka hatramin'ny 19 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny maty tsy mba hideran'i Jehovah na izay midina any amin'ny mangingina, fa izahay hisaotra an'i Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay. Aleluia. Amen.
tsika ry havana andao tsika hisaotra ny Jehovah Andriamanitra amin'izao fofonaina mahavelona izay mbola ameny antsika tsirairay avy izao indray androany tady dio ry havana fa any maty dia tsy mba afaka hideran'Andriamanitra izany satria araka io tenin'Andriamanitra io dia hoe ny maty ozy izy tsy mba hideran'i Jehovah ary isika olombelona izay miforon'Andriamanitra ihany no afaka hanambara ny fiderana azy dia andao amin'ity tontolo andro ity mbola hideran'Andriamanitra sy hisaotran'Andriamanitra tsika satria mbola nomen'Andriamanitra tombontsika hivelomantsika fa tsika hidera sy hisaotra azy satria izy no mbola mamokosoa ny vavantsika ry havana, izy no mbola manome fahasalamana antsika, izy no mbola mampijoro antsika, izy no mampitafy antsika, izy no manome sakafo hohanintsika, mampiteny ny vavantsika. Tsy voatanisa eto hoe inona avy ny ataony fa zao androany ndao tsika hitanisana izany hiderantsika n'Andriamanitra ny zavatra izay nataony eo amin'ny fiainantsika amin'ny tombonandro izay nomeny ity satria arak'ilay teny teo fa izay olona maty dia tsy afaka hidera. Amin'izao fotoana izao mety misy olona tsy afaka miteny tsony, amin'izao fotoana izao mety misy olona efa nidosy ny fahafatesana fa zasa ianao androany mbola velona dia izao ndao tsika hanararoatra hisaotra n'izany Andriamanitra lehibe izay mbola mamelona antsika tsirairay avy amin'ity fotoana androany ity indray fa dia ho tsara ny tontolo androntsika ry havana ame voninahitra an'Andriamanitra tsika mba hisehoany ny voninahitra Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika amin'ity tontolo andro ity dia mahereza indray tsika rehetrarehetra ny voninahitra dia averintsika ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia, amen. Miarabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray ny tenako mbola tafahoana indray tsika ao anatin'ity fotoana androany ity noho ny famindram-pony lehibe dia makasitraka azy tsika ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Misy tenin'Andriamanitra anankiray izay fampaherezako amintsika indray androany dia ao amin'ny Isaia 7:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: raha izao dia izao ny fanekeko aminy hoy Jehovah, ny fanaiko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy ala amin'ny vavanao na amin'ny vavan'ny taranakao na amin'ny vavan'ny taranaky ny taranakao hatr'izao ka ho mandrakizay hoy Jehovah. Amen, halleluia. Tsika ry havana efa nanaovan'Andriamanitra fanekena araka izany teniny izany ka inona moa ry havana no mbola hoe ampisalasalatsika fa ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra sy ny teny izay sy ny teny rehetra izay nomeny rehefa nandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika isika dia androany te hampahery antsika tsirairay avy amin'ny alalan'izany teny izany hoe ampitomboany finoana ao anatintsika ny amin'ireny teny rehetrarehetra izay omen'Andriamanitra antsika ireny fa satria teny fikasan'Andriamanitra dia natao ho anao sy ho an'ny taranakao ary ny fanahin'Andriamanitra izay ao anatinao dia mahatonga ny fahatanterahana izany teny fikasana izany eo amin'ny fiainantsika. Dia marina ilay tenin'Andriamanitra izay ambarako aminao androany hoe ny fanaiko ozy izy izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy ala amin'ny vavanao mihitsy, sy amin'ny taranakao sy amin'ny taranaky ny taranakao.
dia misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izany teny izany satria tena fahamarinana izany ry havana ary Andriamanitra tsy Andriamanitra olombelona ka handainga fa Andriamanitra marina izy dia ny fahamarinana no ambarany amintsika isan'andro isan'andro dia mahereza indray ianao dia ho tahinana eny tontolo andronao amin'ity androany ity. Aleloia, amen.